Teny voalohany dia ny fiarabana antsika rehetra amin'ity androany ity. Tsy afa-po ny tenako, tsy afa-po zay mivady raha tsy nanasa antsika niaraka tamintsika androany. Satria tamin'ny fahasivy volana janoary betsaka le olona. Za tamin'ny fotoana iny zay hoe toerana manokana ny mpanao gazety fa mba te ahitan'izy ireo aho. Nareo mbola sahirana maka sary miresaka miodikodina eran'ny trano dia tsy afaka nanao an'izany aho. Hoy za hoe manana lanja manokana eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo mpanao gazety reo andaontsika mba eo anaminy. Efa nivoatra ny tontolon'ny mpanao gazety, efa mety niova ny olona ao anatiny. Eto dia mahita fa betsaka ny fantatra ianareo. Tsara ny fotoana tahaka izao. Voalohany indrindra irariana soa aloha ho amin'ity taona 2024 ity manokana anareo mpanao gazety. Mirary ny sosony tsara rehetra ho anareo, mirary fahasalamana, mirary fombiazana anareo eo amin'ny fantanterahana ny asa ary indrindraindrindra eo amin'ny ankonanareo tsiraray avy. Fotoana tahaka izao moa dia ararotana ihany tsy anao lafa resaka eto amin'ity androany ity fa miaraka ifalifaly, ifankahita no nanaovana an'ity androany ity. Nefa kosa amin'ny fotoana tahaka izao dia mamelana rarotra kely ihany ny amin'izay andraikitsika rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Manana andraikitra ny olom-pirenena rehetra, manana andraikitra mpanao gazety, manana andraikitra manokana ianareo eo amin'ny fampandrosoana n'ity firenena ity. Ary misaotra anareo ny aloha tamin'ny fitenena teo nilaza hoe ao anatin'ny kion-dalana tsika zao. Efa mitory an'izay amin'ny maha-filoham-pirenena eo amin'ny kion-dalan'ny fampandrosoana n'ity firenena ity, eo amin'ny kion-dalan'ny fampihavanana ity firenena ity. Noho izany dia mahatsiaro manokana ny andraikitra zay anananareo ao anatin'izany kion-dalana zany, ao anatin'izany andraikitra izany. Ary teny izany dia mahatsiaro zavatra misy eriny zao tontolo zao. Vao tsy ela akory, vao 10 andro zay, vao herinandro ary mbola voizina amin'izao fotoana izao ny zavatra niseho tany Frantsa. Ary mitarika antsika eritreritra eo amin'izay fahafahany mpanao gazety zay. Za dia tonga dia samy laza rehefa niteneniko fa ny filoham-pirenena dia mandala ny fahafahany fanaova gazety, ny fahafahana amin'ny teny satria voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana zany dia fahafahana maneho hevitra, fahafahana mijoro, fahafahana amin'ny teny, fahafahana mivondrona, fahafahana maneho hevitra, fahafahana mihevitra mihitsy aza. Ary zany rehetrarehetra zany dia iantohan'ny lalam-pandrenana ary filoham-pirenena no anisan'ny voalohany tokony hiantoka an'izany. Misy fetrany nefa izy io, efa niteneniko ihany izy io, misy fetrany le izy ary ny fetrany araky ny voalaza ny lalam-pandrenantsika dia afaka miteny zavatra rehetra ianao, iantohany zany zavatra zany, tsy azo ferany zany. Ny olon rehetra dia manana fahafahana amin'ny fampahalalam-baovao. Ninona endriky ny fampahalalam-baovao dia tsy tokony isy faneriterena mielo amin'ny famoahana zay vaovao tokony avoaka. Afa-tsy anankiroa ihany dia le naveriko teo, atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Amin'ny teny gasy moa dia natao hoe amin'izay zavatra mamoha fady. Za tsy mianatra anareo fa milaza aminareo fotsiny ny andraikitra isika rehetra manoloana an'izany lalam-pandrenana izany. Ary ninona zavatra tenenina dia fahafahana tsy tokony hitsabahana. Fa izay fahafahantsika maneho hevitra sy milaza hevitra izay dia voalaza ny eo andininy faraky ambin'ny folo io manao hoe ce droit comporte des devoirs et des responsabilités. Zay nohatran'ny ndraindray aho te hiteny, ndraindray aho te hitroatra hoe azadino ange fa misy an'io zavatra. Manana andraikitra isika, manana andraikitra isika hiaro ny vahoaka, manana andraikitra isika hiaro ny filaminana,
manana ndraikytsika iavo sotoavina dia mametraka fanontaniana ary tokony hametraka fanontaniana isan'andro isika hoe eo amin'izay anaovantsika n'le asa ve voaja reo zavatra ireo tsy dekretena ny fihavanam-pirenena iainana ny fihavanam-pirenena iainana ny toetrany fihavanana zay ny zava-dehibe io za hoe tokony iainana koa ny toetran'ny fanomezam-baovao eo amin'ny vahoaka andraikitra ankedabe zany fa zay voalaza ato fotsiny dia hoe l'indépendance et la probité sont deux vertus cardinales du journalisme zavatra ankezabe zany tsy hovavahako zany zavatra izany fa ny azo lazaina hoe fa matotra an'izany dia le filazana hoe toute information relayée par les médias doit être exacte, fondée sur les faits vérifiés, des sources crédibles, multiples et recoupées. On doit exclure la rumeur. Car zany zavatra rehetrarehetra zany voalaza ato ary ny zava-dehibe zay hitako anatin'ity atao hoe toetra maro samihafa tokony anan'ity dia le filazana hoe na inona na inona zavatra tenenina dia ny tombontsoa amin'ny vahoaka tombontsoa amin'ny firenena ihany no tena zava-dehibe ka androany isika dia hitsakotsako sakafo rehefa avy eo sotrosotro kanefa ny zavatra lehibe dia ny tsakotsakotsika ihany koa zany foto-kevitra zay entitsika manatanteraka ny asa zany mila ny olona rehetra ho aminy ty firenena ty mila ny vahoaka rehetra amin'ny akolafiny hery maro samihafa ao amin'ny karazana asa miaro samihafa ty firenena ty ary everiko fa ianareo dia anisan'ny lehibe ary manana anjara lehibe ao anatin'izay androany dia titeny amintsika hoe na amin'ny lafiliny na amin'ny lafiliny misy anao na amin'ny lafiny manahoana ny firian-kevitra zay misy anao andao ifanometanana satria ny tombontsoa amin'ny pirenena tombontsoa amin'ny vahoaka